dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fa ny ahodi-hevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany ny président Andry Rajoelina mihitsy no nanao fanamariana sy nanadiso any Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny Ambatovy sy ny tany Fort-Dauphin. Ankehitriny misy an'ity vase toliara ty. Raha ohatra ka hoe tena hitrandraka an'izany arenakibon'ny tany zany dia ataovy mazava ny zavadrehetra, ataovy mazava ny fitipitaloha. Le fitipitaloha tiako tenena zany dia io nge tsy hoe io misy tany dia tonga dia trandrahanao avoay aloha ny cahier de charge dia vakeo hazavao tsara inona ny tombontsoa, inona ny avantage sy ny désavantage ny fitrandrahanana io, indrindra amin'ny lafiny tontolo iainana, indrindra amin'ny lafiny fiarahamonina. Be da be zany zavatra tokony resahana ao anatin'io fa tsy hoe tonga ny fanambola dia hitrendraka eto dia eo nareo malagasy. Io zao raha ohatra ka ny fahafantarako an'io commune 5 Antulaire no voakitika an'io. Inona ny tombontsoa tokony ho azon'ireo commune 5 reo fa sao dia anao ohatra ny Soalala fa nge anao any Soalala zao mahita collision mamitsangana tsy misy any ka eto zany dia tokony hazava tsara mihitsy ny fifampiresahana eo mpitondra sy ny vahoaka zay voakasika any amin'izany faritra zany. Eto dia efa manatsidika sahady koa esoro tompoko ireo endrika famoretana satria tsy misy angalatra reo na dia kely tsy misy amakitrano fangano misy trano ovakina esoro ny herim-pamoretana satria taxy mangataka tsotra ireo olona reo fa tsy mbola hoe misy mitonga kapilitra eo na misy mitonga baty eo na misy inona dia ataovy ifampiresahana. Le tombontsoa tiako resahana eto dia tsotra, le tombontsoa an'ny le faritra aloha sy ho an'ny firenena satria aza eritreretina hoe anao sekoly eto izy dia anao hôpitaly eto izy dia anao non tsy zay ny tombontsoa, izany tsy maintsy ataon'ny fanjakana fa ilay vahoaka ao ve misy asa sy haza azy eo ho antarana mihitsy asa miendrika koa fa tsy anao dokerery na mahafatrano ery na anao sécurité etsy ary tadidio fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany matoa ho exploitenao na esanao io toerana io zany hoe be da be zany le tokantrano, be da be le tanora tsy anasa satria tadidio tsara fa faritra vezo io zany hoe mpiandrika daholo mpanjony daholo ny olona amin'io ka raha io zavatra io no reo olona reo zany no esorinao eo tsy afaka anao ny asany izy nefa tsy omenao asa na zatsy amin'ny toerany aza tsy faly mihitsy amin'izany ka eo zany tena tokony misy zavatra maty-paika tsara mihitsy zany resahan'ny fanjakana sy ataon'ny fanjakana indrindra amin'ny lafiny tontolo iainana ary mbola zavatra mampamitram-pantanina tokoa hoe ilay zavatra trandrahany eo inona sy inona daholo azavao dia za mamitram-pantanina hoe misy malagasy ve manampahaizana malagasy afaka mitsirika an'izany transformation miniere zany matière brute amin'ny produit fini satria izany zavatra zany ny zavatra tsy noresahana tamin'ny tao Ambatovy hoe tonga dia mandeha amin'le pipeline fotsiny izy dia tonga dia anty zay tsy fantatra hoe inona sy inona ary indrindra amin'ny tontolo iainana le resaka radiation zany zavatra zany tsy haiko ny étude de faisabilité amina resaka dossier environnemental ve
efa mba mipetrapetraka tsara sa de tombontsoa ho anao mihitsiny a tombontsoa hoan'ny olona vitsivitsy a manokana matoa misisika amin'io zavatra io fa raha mazava tsara hoe ny vola azo amin'io tompoko a de andoavana amin'ny volany trosan'ny malagasy any amin'ny banque mondiale ny any amin'ny FMI inona amin'ny olana am'izany vola azo amin'io a de anatsarana ny farim-piainana fa tsy mena telo etsisa-mbolana isaky ny fotoana propagande na vary egony tsy mahavita olona zany anatsarana ny farim-piainan'ny commune 10 manaiky zay ka io zany tiako sady amaranako an'le izy mba tena miditra antsehatra ny tompona ndraikitra ambony ny prime ministre ministre voakasika izany enina hatrany amin'ny foloha mihitsy ny aza anazava amin'io fa niara ny eritreritra amin'io de hoe sao de mbola tsy mamaky aloha io sao de mbola tsy mamaky aloha io mbola tokony isy zany fanadihadiana ara-tontolo iainana lalina atao mahakasika ity fiatraikany eo amin'ny mahaolona ara-tontolo iainana eo ihany koa ny lafiny ara-toekarenan'ireo mponina voakasika amin'ny fiarina amin'ity tetikasa bastoliary ity nandritra ny 5 taona izy io ny ato nanomboka ny fitondrany Andro Rajoelina 2024 mbola toliara sainte moa izy tamin'izany ny vabastoliara indray aty amin'ny taona 2024 nanapa-kevitra ny filan-kevitry ny ministra amin'ny irosona indray anokafana ny tetikasa bastoliara amin'izao fotoana zao ny hoe fanatsarana ny farim-piainan'olona amin'ny resaka ekonomika ny tenenao teo sy ny tontolo iainana amin'ny akabeany io zany hita taratra amin'ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana rehefa hoe anao zavatra tsy vaky loha tsy te alala ilay vahoaka sy le ponina na le ponina am'le toerana hitanao zany hoe manao autoroute tonga de vary efa maniry eo de asorona vary efa maniry eo de tonga de totofana mitovotsoa am'izay ne io zay ve le tena mijery an'le hoe tombotsoa amin'ny vahoaka le autoroute tsy hoe rapisy de vita maninona raha mba hoe vita aloha le vary a zay vao mandeha le fanotofana ray zay ka faharoa ny any ambastoliara de tsy misy valakoatra zay ko misy fanadiadina mihitsy ve isa tokantrano ao anatin'le tontolon'ny fiarahamonina tamin'ireo commune 10 voakitika fa za mino fa matoa mbola tsy misy ny fampiresahana mbola tsy tonga trano le izy fa raha ohatra ka misy information tena matotra ane andresena lahatra ny vahoaka tsy adala reo vahoaka reo fa matoa ianao mbola miazoazo fa mbola mampiasa ny herim-pamoretana efa zavatra hafa zay resaka fanatanterahana ve ataontsika hoe sehatra sakoavana be ohatran'ireny de ampiasanao mpitandro filaminana tsy nidalo aloha samborinao raha afaka misambotra anao ka amiko zany aloha zany a ilay ataontsika hoe fanadiadina na le zavatra ataondry raha io zany a na ianao zao mpanao gazety a mino fa mety mbola tsy mazava tsara aminao le izy a mazava ho azy ny malagasy rehetra fa lala be mandry zany a tsy mahazo na de kely am'izany akoriny ary nyazo za zao mitenanao fa matoa mba mafatapatatra hoe commune 10 a de misy anreto anara-tanàna rehetrareto ny plage ny zavatra trandrahany eo sy nikara zany a mba misy olona akaiky anany de mba mifampiresaka zay fa io moa zavatra efa mandeha amin'ny ainao manjery rehetrarehetra any amin'ny tambajotra serasera rehetrarehetra any a tsy izy tsy mahafantatra an'io de tsy haiko mbola tsy mampietsika ny mpitondra fanjakana hitondra fanazavana sa hiandry faty olona indray mety ohatra izany no fetrany hetsika fifandonana eo amin'ny zanaky toliary ty amin'izao fotoana zao satria misy ireo manohitra misy ireo manohana ny fisokafan'ilay tetikasa amin'izao fotoana zao raha ny fiandohan-terinandro ty de nisy ny hetsika nataon'ireo mponina tany an-toerana raha ny fantatra ihany koa fa mitambaovao avy any an-toerana amin'ireo zanaky toliary raha manohitra tetikasa ity de ny faran'ny herinandro io ihany koa mety hisy indray zay hetsika izay fanoherana ilay tetikasa tady tsara fa toliara mafloa tuliara ka io ny fietra ny tenenao de ny fanjakana ny tompona andraikitra am'izay raha mbola miazoazo eo ihany izy de za miteny anao fa zay le araka ny tenenako teo hoe sa iandrisy maty indray inona tsy hitondrana fanazavana entitra de apetrao tsara inona moa ny projet tsy natao teto e
Tanamasoandro hoe zao hoe makatsy io ndray zao mbola misy an'ity laka iarivo ty aiza tompoko ny tena lara-pahamehana eto amin'ny tany sy ny firenena mba tena ho afaky Madagasikara 29 mars zany resantsika ka eo a tompon'andraikitra ny fanjakana zany tompon'andraikitra fa raha izy mandray fanapahan-kevitra hoe zao a dia mety tsisy kapa ny fifandonana engany mba tsy fifandonana efa natsitsika teo ihany koa mahakasika ny tetikasa-panjakana raha ny zava-misy amin'izao fotoan'izao Tanamasoandro tany amin'ny taona 2010 tany efa nisy fandirana tamin'io teny amin'ny vahoaka n'Ambohitrimanjaka nafindra ny Meritsier Tosika amin'izao fotoan'izao indray a dia efa misy indray koa ny karazana ezika fanoherana ataon'ireo fokotany voakasika izay manodidina ny 9 eo ny fokotany voakasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro ty ny Meritsier Tosika faraparan'ny herinandro teo nisy ny etsika fanoherana izay niomana hitondra ve zao fanjakana zao raha tetikasany ara tetikasa tany amin'ny premier mandat mbola tsy mety vita amin'izao fotoan'izao io nataontsika hoe misy 5 mandat io tsy vitany io zany hoe lay programa mihitsy ny tsy mitombona mbola ho an'ny firenena zay nge le nyteneniko foana hoe ataovy aloha zay mampandroso ny maolona io fotodrafitrasy io na inona natsanganao fa rehefa mirodana io rapitso dia mirodana io rapitso volany lany amin'izay fa io olona io zavatra ataonao amin'ny olona io a tena zay ny tena taranaka faramandimby mandrapatapitra zao tontolo zao zay le izy na izy teny ety na izy teny tsy maintsy olona io aloha misy zavatra fa matipatotra be da be a amina resaka sehatra zany hoe misy an'le ataontsika hoe le transversalité na le multidimensionnel sectoriel zany zaho zao miteny aminao fotsiny hoe raha raikitra tokotrany ohatra hoe bastulaire hiditra rehefa avy eo am'le resaka fantaninao satria fanindry daholo izy rehetrarehetra raha miresaka ianao zao hoe bastulaire ka atao tokotrany hoe tena misy fitadiavana mpiasa firy isan-jatony eo no afaka miasa izy zany tompon'andraikitra tsy natafitan'ireo olona reo amin'ny resaka fianarana tsy mifanjakana ihany ary zay foana ny teneniko fa io olona io voateraka mandra-pahafatiny a dia ny tompon'andraikitra fanjakana ka hiditra zany amin'ity amin'le resaka hoe fotodrafitrasa zay natao teto amin'ny tany sy ny firenena be da be ary tompoko ny fotodrafitrasa eto tsy vitanao ny manao ny maintenance sy ny entretien mandehananao makany Toliara mandehananao makany Tamatavy mandehananao makany amin'ny Majunga mandehananao makany Deko firy andro nanaovanao Toliara amin'izao fotoan'izao tsy misy zavatra hoe mandeha amin'ny laoniny zany eto amin'ny tany sy ny firenena raha resaka fotodrafitrasa zany fa dia vonjy tavanandro fotsiny ianao mahavita autoroute 300 km latsaka kely maninona raha sokafanareo lalana rehetrarehetra izay mbola tsy nahita an'izany goudron zany hatramina tany tany fangatsy olombelona mipetraka any miainga avy any Fort Dauphin mandra-patonga ty Vangaindrano Tsiomandidy makany Maintirano sy maro samihafa makeny aminay eo aza mbola tsy vita hatramin'izao ka io fanjakana io zany dia fanjakana mizaozao fotsiny misehoseho fotsiny miseho ivelany RN13 tsy hanao politika hono izy raha tsy vita ka manino ianao raha midémissionne présidence ny république zany anie zavatra politique zany midémissionne va tompo satria hoe tsy natafita ny teny zay nataoko amody azy mako zay dia eo nefa mbola mandeha ty laky arivo mandeha Tanamasoandro sy ny sisa tsy misy mandeha amin'izay laoniny tsy misy mandeha amin'ny vita téléphérique ingehatra amin'izao mbola tsy mihodina flyover sy ny karazany io lalana kely mandeha io voafery makeny Ambohimanamboly io aza mbola tsy vita hatramin'izao ka io zany dia fanaiterana ivelany araka ny tenenao zay fotsiny fa ny anenty manana amin'io aza mbola tadiavina satria na ny amelomana amin'ny malagasy aza mbola tsy misy fanjakana sahirana zany tsy mahavita inona tompo tsy mahavita inona dia nisy fantanina kely ny tenenao tary aloha tary azafady le hoe ny vahiny manana ny orinasa betsaka eto Madagasikara tena marina zany
tena marina zany izay zavatra zay ny ao anatin'le ny eritreretiko sy ny teneniko hoe tsika ty manaraka maniraka malatsaka io nge le tombotsoany any ivelany io hoe iza ny gasy manana société tena manana maizy azy ankoatra ny savonnerie tropicale sy chocolaterie fa sisan'izay nisy teto aza nakatona ka nisy teto aza nakatona ka io zany misy zavatra tokony apetraka mihitsy eto amin'ity firenena ty atao amin'ny mpitondra fanjakana raha tena tea moka Madagasikara izy ao anatin'izao fahasahiranana lalina mahazo ny tany sy ny firenena zao tetika asa tony ahoana zany tena hoe andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao tsy vahaolana zany hoy ny atoko maheva ireo tetika asa fisesehoany ivelany nisy no miamia nisy ny laky arivo izay mbola andalam-panamboarana ny tanamasoandro ny téléphérique ny fleuve vert mbola tsy fantatra mazava aloha ny fotoana ny tanterahana anazy ny tetika asa zany eny nataotsika hoe reny fotodrafitra asa reny reny zany a tsy tokony ho resahana amin'ny sehatra politika hoe anao an'izao fa fidio anao an'izao fa fidio zany hoe natao fitaovana politika fotsiny le zavatra resahanao ka raha ohatra anao zany ka mieritreritra hoe izay ny fanapahan-kevitra na izay ny foto-kevitra hoentinao de mandiny tena io nge tsy hoe fanaovana tanamasoandro ane tonga de mampizara roa ny sokajy sosialy eto amin'ny tany sy ny firenena na ianao da mety tsy tafapetraka amin'izany tanamasoandro zany fa reo manan-katao ny mipetraka amin'izany tompoko ianao nga mety ahofatranona ray tapitrisa raha manofansa de midirany raha tafatsangana reo nge ho an'ireo zay saranga manana maizy azy sy sehosehoana fa miova Madagasikara fa ireo le tena sahirana tsy tafiditra amin'izany ka raha iteny ianao hoe manao ahoana ary ny politika ny maheva na ahoana ny fomba fijeriny maheva amin'izany sehatra fampandrosoana amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa zany de tsotra fotsiny ahako atao foana aloha zay mampety an'le olona rehefa mety le olona de iny olona iny am'izay rehefa avy eo mitady an'le zavatra ho atsanganao ka tsy misy afa-tsy ireo sehatra telo reo no tokony ampiasan'ny fanjakana sy atao zay mahatsara azy sehatra telo secteur primaire secondaire ary ny tertiaire fa raha vitanao tsara ireo sehatra reo mampifandray azy tsara sy mampiodina azy tsara zay ny tena zava-dehibe ka ilay tsy fahafantarana ny tena zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mahatonga an'io toe-java-misy mandeha anjambany io mandeha anjambany a satria tsy araky ny tokony ho izy sy tokony filany besoin tokony filan'ny olona no ataon'ny fanjakana aty amin'ny secteur primaire avokoa aloha zany no sehatra asa misy ny malagasy maro anisa 20% raha ny antotanisa ny tantsaha eto Madagasikara nefa aty amin'ny secteur tertiaire ny zavatra ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa hitan'ny antoko maheva zany andreo zavatra ataon'ny fanjakana ireo tsy manome tohana an'ireo mpamokatra eto Madagasikara zay any amin'ny secteur primaire tsy misy tohana mihitsy tena tsy misy lay secteur primaire eto anie de tena ilay fomban-drazany le taloha iny ihany de io ihany vadibadika eo teto mba saika nisy ihany fa io tsy tafavoaka io izy fa raha ny tena marina mpamokatra ataotsika hoe anarana fotsiny tsika fa tadidio tsara fa mifamokarana eto Madagasikara zany ane raha hoe tena hoe amokatra tsy lantsika tsy lantsika mihitsy fa itsika mamokatra sady tsy quantité tsy qualité ka io zavatra io zany raha misy qualité aza alefa ny velany
ka io zavatra io no tena tokony jerevan'ny mpitondra fa le eo anelan'ny mihitsiny zany ilay ataontsika hoe secondaire le transformation io tsy misy eto io zany a de manafatra foantsika inona nefa no ilainao amin'ny politika inona no ilainao manam-pahaizana rehetrarehetra varam-pianarana hitondra taxi moto daholo so de mba diso fihevitra ihany lay mpitondra fanjakana satria tsy mihevitra mihitsiny an'izany ataontsika hoe fampandrosoana amin'ny lafiny maha olona zany satria ireo olona manam-pahaizana reo nge no izarany traikefa amin'ny mpiaramonina aminy ka rehefa tsy voazary iny a tsy loa tsy mianatra fa raha ny tena marina zany de tokony isy fomba fijery amin'ireo sehatra telo ireo a miaraka satria ireo activité na hoe activité ministérielle na sehatra rehetrarehetra ao anaty ministère reo nge miaingy amin'ny sehatra telo base amina resaka économie io e resaka teti-bola am'izany manao ahoana itsika ny monsieur Michel tena sahirana ny fanjakana malagasy tena sahirana amin'ny lafiny ara-bola tonga de azoko lazainy hoe tsy mahay mitady vola tsy mahay mampitombo ny fiarikarena zany amin'ny lafiny ara-bola eto amin'ny tany sy ny firenena fa de tsika mionona fotsiny amin'le taxe mionona amin'ny taxe fotsiny tsika taxe fa na ny société malagasy tokony ampidi-bola aza de potehana jirama niermady ireo société tafatsangana fahiny zay tokony mbola azo arenina ireo société teo aloha zay privatisena satria zao ny antony raha tsy resaka telma raha tsy resaka solima zany ane tokony fampidiram-bola ho an'ny fanjakana zany fa raha io teti-bola io de io teti-bola classique isan-taona ihany de eo ihany ampitomboy 10% ndray ampitomboy 15% ndray tsy misy zavatra mandeha am'izay laona zany eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko de ahoana indray fomba fandaninan'io vola io akoatra ny zavatra tsy mety magoy ao anatiny io izy moa tsy miresaka hoe eto Madagasikara ny resaka corruption tena avolenta be ka izany zavatra zany mampanontany tena anay indraindray hoe misy tompona ndraiky mpanjakana ve eto amin'ny tany sy ny firenena tompoko amin'ny lafiny rehetrarehetra fa rehefa tsy mahavita aza-pitaliana malagasy fa tsy hoe miala ndray ny fionana ny tampony COI amin'ny volana aprily io ny fanjakana malagasy eto Madagasikara zany no andray anazy a fa melon'izay ho avy eto ihany koa ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron inona reo hoe zavatra tokony fampidinihana eo amin'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena frantsay mandritry fionana io raha ny fahitany toko maheva tena ho avy eto fa izy sa efa officiel aloha zay raha famtambaovao ny fiaditina république ataontsika hoe ny COI tsy voasambany zany nisy teto Madagasikara ary teto amin'ny sehatra ny ranomasimbe indiana efa mbany tetetezany zany COI fionana reny fombafomba atao daholo reny fombafomba fa tsy mampihetsika ny vilaninao zany tsy mampiditra tombontsoa ho an'ny tokantrano malagasy zany tompoko ary eo indray aza mbola iseho indray ny zavatra toy izao zay lalana andalovany reny tompona ndraiky mpanjakana vahiny reny amboary aloha zay fotsiny mety tombontsoa fa tsaka tadidinao tonga teto papa 2019 toko ty mba vitavita tao ny lalana zay nandalovany any satria andaly etony izy fa rehefa lasa iny eo indray anao ka malagasy eo aloha de efa mampamitra-panontaniana zay le fionana zany de ataoko araky ny teneniko hoe fombafomba ihany reny tsy haiko telo andro sa efatrandro izy io raha sisy ahako fa tsy misy vokatsoa mihitsy zany nandeha SADC nandeha COI Union africaine tsy misy ninona tompoko resaka politika daholo ny resahanao anatin'izany rehetrarehetra zany fa le mety hoe fionana amin'ny Andriamato Andry Rajoelina izy mirahala zany miona mirahala samy filoham-pirenena fa mirahala samy frantsay ihany koa satria nationalité ny filoham-pirenetsika de inona moa ny zavatra tokony hoe ifampiresandry zareo
ka ahitana tombontsoa ny malagasy mety antany fotsiny le ray mbola metimety ve le toerana mbola voatazonao fa tsy misy mihitsy zany hoe team politika vaovao anovana fomba fiasa eo anivon'ny frantsay sy malagasy tsisy zany ary tsy ho tonga eto izy tsy anomeko hoe tiany taninareo ilzepak sa zay nangatany io président io hatram'izay tsisy zany fa mety mbola iteny ary izy hoe mbola anay ny ilzepax fa zakitiky ty tsisy ry mety tsisy resaka ny mihitsy zany tsisy resaka an'io tompo raha miresaka de ivelany fotsiny a fa hoe te aseho fotsiny hoe io misy mpanao gazety mba resahana kery fa non raha tsy adala ny frantsaika tsy ameanao an'izany mihitsy izy e fa ianao aloha ny tokony hijery hoe ahoana ny politika apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ifampiresahana momba ny ilzepax fa raha izy mizingizina hoe averiny io izy miala voalohany io teboka farany resantsika Andriamatoa Mamy Manana ny mahakasika ny politika amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao 2024 tsika ny endry mpanoherana amin'ny ankapobeny manahoana ny mety iseho amin'ity taona 2024 ity fa resantsika teto ihany zay fa tamin'ity herinandro ity nisy ny fivoriana nataony ireo antoko mivondrona any amin'ny fanoherana anisan'ny nanatrika izany ve ny antoko Maheva oui ny antoko Maheva aloha sady tsy nahazo fanasana ny tsy nanatrika io moa zany ataontsika ianao moa tena zao hoe vondron'ny fanoherana reo vondron'ny fanoherana reo moa zany tena tiako apetraka mazava hoe anoratra n'inona anoratra ny toedra raha tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena ve sa anoratra ny analazy ve sa anoratra ny resaka fifidianana sa politika io zany tokony mazava tsara tsy manana tanjona ve za raha amiko manokana zavatra resahatra hoe ny ohatra ny zavatra efa hitanao tamin'ny 2019 ihany de efa hitanao ihany tamin'ny 2023 collectif de candidat reny anie ange reny anie ka tena be da be anohatra n'inona ny tiako tenenina zany de tsotra hoe raha ohatra ka anohatra hidina an-dalambe aloha de tsy ao anatin'izay fa raha anohatra ihany koa hoe andaontsika ifampiresaka kotokakoto de mba mety ao anatin'izay nefa nyzay koa zao efa tsy hivoy an'izay tsony fa zay tena hitondra ny teniny antoko politika Maheva anazava ny fomba fijeriny antoko politika Maheva ary hiteniny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena fa azavela atao ohatran'izao ty firenena ty ireo antoko mpanohatra zay ataonao hoe mivondrona koa zany hoe efa misy tsy mitovy hevitra raha ny vaovao azoko efa misy miparitaka aza satria izay foana ny tiako tenenina teto hoe aza mamerivery vahoaka tsony ianareo aza lalovina amin'ny politika maloto tsony ny malagasy eo ndraindray mampieritreritra hoe sao de misy tsikombakomba ihany ao anatiny ao satria ataonao tokotra moa zany firenena tsy misy mpanohatra de azonao ka mba ny tiako tenenina izy amin'ny mamboly an'le mpanohatra ka raha misy olona fantatra fa hoe ty olona ty mamboly an'le mpanohatra tsy hiditra mihitsy manao mission ve zany raha ny aiaina antoko Maheva amin'le politika resany eto Madagasikara ary ny politika eto Madagasikara maloto fa miapinga fa metsifetsy fa madibadika eo ihany ny avy ny havanana ihany ny havanana ny avy ka ny Maheva sy ny tenako tsy ho azonao amin'izany mihitsy fa rehefa tena nohatra ataovy fitsipy-talon de iaraky tsika Andriamatoa Mamy Manana filohan'ny antoko Maheva tapitra sady ny fotoanantsika nafanandresaka tamin'ity androany ity nano zavatra tianao lazaina tsy voaresakitsika fotoana zao hitondranao an'izany ary afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarina sara hevitra ny tiako resahana sy afatra moa zany de tsotra ho an'ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana avelao tompoko ny mpanao politika aneo hevitra araky ny tokony ho izy fa zay no mampanao politika azy fanao hevitra maneho hevitra tsy misy fiantsina maneho hevitra tsy misy fanaratsina le outrage ny tiako tenena satria oka ifanaja ary aza ampiasana mpitondra fanjakana reo tompona andraikitra amin'ny fandriampahalemana amoroporitra ny vahoaka malagasy na
antoko izy io na antoko izy avy aloha no hevitra malalaka zoniny antoko mamoriny membre aminy na national io na régional io na congrès io na tsy congrès io satria ao anatin'izay no andaminandry zareo ny antokony de oka mba tsy fanenjikenzika sy fanagadragada eto fa tsy misy tombontsoa ny mpitondra velively ak tsy tombontsoa ny Madagasikara zany za eto de miantso ny malagasy rehetra na iza na fitondrana izy na tsy fitondrana mitsangana tompoko amonjy an'ity Madagasikara ty tena mba ho fahafahan'ny Madagasikara fa tsy mbola kejaina amin'ny endrika hafa indray Madagasikara ka de misy manantena fa tonga any amin'ny itsika tsikadray zany afatra zany ny fomba ilazako azy de hoe ensemble sauvons Madagasikara makasitraka tompoko Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?